Miarahaba tompoko vavy sy tompoko lahy tonga soa indray tao anatin'ny fandaharana le resahana anao sehatra amin'izao alina ny sabotsy fa 14 ny volana desambra 2024 izao dia manasa antsika mpanajana indray anaraka hatramin'ny farany ny fotoana rahantsika tao anatin'ny fandaharana amin'izao alina izao. Patsevina ihany koa isika fa toy ny mahazatra dia azonareo atao ny manaraka an'izao fandaharana le resahana anao sehatra izao amin'ny pejy Facebook ny Record Madagasikara. Dia aza misalasala mizarana mametraka ny hevitrareo ihany koa amin'ny maha-olom-pirenena. Misokatra amin'ny lafiny rehetra ny fandaharana tsy voatery ho politika ihany fa azontsika hoentina atao anatin'ny fandaharana avokoa izay tokony ho fantatra sy tsara ho fantatra ary tokony hanehoana hevitra izay hoe aleo resahana omena ny sehatra rehetra ny sehatra ao anatin'ny fandaharana. Tamin'ity herinandro ity isika tamin'ny alarobia lasa teo raha somary tsy ahivina dia efa niatraka tamin'ny zareo eo anivony ministera ny asa tanana sy ny fizahantany izay nanao hetsika mahakasika an'izay fampiroboroboana ny sehatry ny asa tanana izay. N'ity herinandro ity dia omena tombony manokana ireo mpisehatra amin'izay asa tanana izay satria dia mbola ny avy eo anivony ministera ny fizahantany sy ny asa tanana hatrany no miaraka amintsika amin'ny alalan'ny zareo anivon'ny antenimira ny asa tanana sy ny taozavatra ka ny filoha-lefitra ny faritra Analamanga no miaraka amintsika amin'izao alina izao. Ramatoa Bodinirina Ramavoary Fetra miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharana le resahana anao sehatra eto amin'ny Record Madagasikara. Faly miaraba anao manoa dia faly miaraba antsika mpijery tsy tapaka ny fandaharana aleo resahana anao sehatra. Mankasitraka anareo avy eo anivony sehatry ny asa tanana manaiky vahiny tao anatin'ny fandaharana satria raha somary hiverenana kely ny resadresaka ny fanaovana tamin'Andriamatoa Tale sy Ramatoa Tale Jeneraly teto amin'ny fandaharana tamin'ny alarobia lasa teo dia maro be ny mpisehatra amin'ny asa tanana eto Madagasikara ary mitana anjara toerana goavana any amin'ny lafiny toe-karena sy ny sosialin'ny malagasy mihitsy izay asa tanana izay. Voaresaka teto ary moa hatramin'ny hoe anisan'ireo sehatra mampidi-bola betsaka ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny asa tanana ary ahafantarana ny Madagasikara ihany koa na eto toerana amin'ny lafiny fizahantany na any ivelany amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia saika izay hoe asa tanana izay no tena voalohany hitarafan'ny vahiny ny Madagasikara. Eto indrindra ianao ramatoa filoha-lefitra raha miresaka tsika hoe asa tanana eto amin'ny faritra Analamanga ny fahitanao azy manokana tato anatiny ataontsika hoe roa taona farany nanao ahoana ny fivoatran'izay asa tanana amin'ny ankapobeny raha ho anareo mpisehatra eo anivon'izany tompoko. Mankasitraka manoa anjaran'izay vaovao izay amin'ny maha filoha-lefitra ny vondron'ny mpanao asa tanana sy taozavatra ny tenako eto amin'ny faritra Analamanga dia tena nisy fivoarana lehibe tokoa ny sehatry ny asa tanana sy ny taozavatra nandritran'izay roa taona raha hijery hoe roa taona faran'izay isika. Famitinana ny fanaovana ny asa tanana dia misy eo amin'ny 12 eo ny filière zany. Tafiditra ao anatiny ny sehatry ny taohazo eo ihany koa ny fanaovana rafitra vy ny pierre sy ny bijouterie eo ihany koa ny corps gras hygiène izay tafiditra ao anatiny ny fanaovana ny fikojakojana ny tarehy ny amam-bika ny volo tafiditra ao anatiny fanaovana ny menaka ny loha-menaka ny fanaovana ny huile végétale ihany koa tafiditra anatiny eo ihany koa ny textile habillement ny bois et dérivé ny agroalimentaire ihany koa izay tafiditra anatin'ny asa tanana. Misy ihany koa ny fanaovana ny divers animal sy ny hoditra resaka ny hoditra fikirakirana ny hoditra ny fibre végétale ny peinture ny hosodoko ny aménagement de l'habitat izany hoe ny kojakoja fikarakarana ny tokantrano ary ny recyclage
ireo zany mahafeha ny asa tanana avokoa. Zany hoe ny sehatritsika ao anatin'ny fiainana andavanandro dia asa tanana daholo. Tsy dia tena fantatry ny malagasy loatra aloha izay sehatry ny asa tanana izay raha somary hiverenana na tsy homena lanja loatra ihany koa. Fa raha ho anareo mpisehatra eo amin'izay asa tanana izay inona ny ataonareo hoe mety mbola sakana na olana kely mahatonga an'izay hoe tsy tena fanomezana ny malagasy loatra lanja ny asa tanana, ny sehatry ny asa tanana amin'ny ankapobeny izay. Teo angamba le ataoko hoe isika tompony ihany no tsy manome hasina an'ilay asa tanana satria raha miteny teo aloha hoe asa tanana dia misy an'ilay vita gasy dia ohatran'ny hoe miroboka tany anatin'ilay importation sy ilay vita vazaha ihany ny malagasy teo aloha. Ankehitriny nefa efa manomboka miova izay satria manisy lanjany ny asa tanana sy ny asan'ny asa tanana ny malagasy ankehitriny ankoatran'ireo vahiny izay efa tena mankafy ny vokatra vita malagasy izay tena efa nisy ezaka lehibe satria misy fampianarana ao misy ny fanaovana ny formation amin'ny design, fanarahana fenitra satria efa manondrana isika dia tsy maintsy manaraka ny fenitra izay takin'ny firenena izay anondranana an'ilay entana zany efa tena maharesy lahatra mihoatra lavitra ny vita avy any ivelany ary ny vita malagasy tsy mena mitaha mihitsy. Fa ny sehatra be da be nambaranao teo filière 12 ianao fa na ireo mpisehatra ara dia inoko hoe mety misy tsy mahafantatra hoe efa sokajiana hoe asa tanana nety ataon'ity afaka miditra eo amin'ny sehatra manara-drafitra raha tsy ilatsika hoe ren'le ohatra hoe niresakantsika resaka design ao an-trano fanaovana vy sy ny sisa ohatra ho anareo manokana ve mahatsapa an'izay hoe na le mpisehatra raha misy tsy mahafantatra dia inona ny ezaka ataontsika hoe efa atao amin'izao fotoana izao ampahafantarana azy ireny hoe ity sehatra ataontsika ity anie ka asa tanana ary manana ny lanjany fa tsy voatery raisina hoe tsotsotra sy le hoe fitadiavana kely andavanandro eny fotsiny. Anisan'ny ezaka lehibe izay ataon'ny vondron'ny mpanao asa tanana zany amin'izao fotoana izao ny misensibiliser an'ireny mpanao asa tanana izay miparitaka eraky ny faritra isam-paritra ireny anjarany izay mihitsy ny antom-pisianay moa zany ny miantso sensibiliser an'ilay mpanao asa tanana madinika mba hiditra ao anatin'ilay vondrona. Anisan'izany ny hetsika ataonay izay eo amin'ny kianjan'ny Barea ankehitriny zany mandritra ny noelin'ny mpanao asa tanana ao zany misy ny fanaovana ny démonstration an'ireo asa tanana isan-karazany dia eo ihany koa ny misy ny stand izay mampiranty ireo vokatra amin'ireo 11 filière izay voalaza teo ireo. Dia raha iresakantsika mahakasika ny toerana zany asa tanana zany amin'ny ankapobeny eo amin'ny sehatry ny toe-karena manahoana ny fahitanareo ny fandraisana anjara ny sehatry ny asa tanana ny amin'ny lafin'ny toe-karena amin'ny ankapobeny? Anisan'ny sehatra tena mampidi-bola raha toe-karena malagasy ny sehatry ny asa tanana raha tsy teny isika hoe nandritra ny taona 2024 dia teo amin'ny demi-milliard d'euros ny chiffre ny chiffre tamin'ny fanondranana azon'ireo mpanao asa tanana zany izay tsy azontsika tsinitsiniavina satria ny tombo avy roa eny no ny taona lasa izay raha mbola mitohy izany izao ezaka izao dia mino aho fa tena mbola hiakatra lehibe noho izany io chiffre izay nampidiriny mpanao asa tanana malagasy amin'ny fanondranana ny vokatra vita malagasy manerana an'izao tontolo izao io. Inona le tosika andrasanareo avy amin'ny fitondram-panjakana ohatra any amin'ny mba hahafahana hoe mampitombo hatrany an'izay mampiroborobo amin'izay sehatry ny asa tanana izay sy ny toerana eo amin'ny lafin'ny toe-karena? Raha tsy teny hoe vao omaly no nanatrika ny fihaonana tamin'ireo
organisme izay mandray anjara amin'ilay tosika fampivoarana ny fanaovana asa tanana eo amin'ny fanondranana izay ny ATA ny USAID izay miara-miasa amin'ny ministeran'ny commerce sy industrie moa zany no niaraka ny fampiresaka taminay ny mahakasika ny ezaka izay ho atao amin'ny 5 sy 10 arivo avy izao dia mahavelom-bolo tokoa izany ezaka izany iarahana amin'ny fitondram-panjakana izay irarinay mba tena hanosika hatramin'ny farany hanampy an'ireo mpanao asa tanana izay te hanondrana sy efa manondrana any amin'ny faritry ny États-Unis sy ny Afrique du Sud aloha zany resaka tamin'ilay omaly fa mino koa fa tsy laza-tanjana ho izany ihany koa ny amin'ny fondrana Eoropeana sy ny any amin'ny faritra hafa manerana an'izao tontolo izao sy ny sy ny akaiky ohatra ny COI ny etsy amin'ny ranomasina indiana ranomasimbe indiana izay efa misy ihany koa fanaraha-mpiara-miasa izay irariana mba hitohy ilay ezaka zany mba ahafahana mampiroborobo ny asa tanana izay tena endrika iray hitondrana avy ny voninahitry Madagasikara. Raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy any amin'ireny fiaraha-miasa ny mpiara-miombona antoka ireny, inona ireo fepetra na koa hoe critère tena takiana izy ireo voalohany ahafahany hoe miara-miasa amin'ny mpanao asa tanana malagasy? Io zany tena misy fepetra izay samy manana ny azy ny isaky ny firenena. Izay zany anisan'ny mampafantatra ny mpanao asa tanana hoe ireto fepetra ireto no tsy maintsy arahanao, tsy maintsy hoy aho mba tsy hiverenan'ny entana raha tonga any amin'ilay firenena. Fa tena misy mihitsy ny miverina raha tsy manaraka an'izay fenitra izay ary tsy mitovy ny fenitra araky ny firenena samihafa samy manana ny anazy. Dia anisan'ny isaoranay an'ireo organisme moa zany ohatra ny ATA ohatra mampafantatra an'ireny fenitra ireny ampanao asa tanana dia anjaranay ihany koa manaparitaka azy hatrany amin'ny base satria ny hany mihitsy ny mila hoe ampahafantarana manomboka amin'ny akora fototra mihitsy zany hoe izao ny zavatra takiana, izao ny norme arahana mba ahafahanao manondrana ilay vokatra tsy hisy olana fa araky ny fenitra iraisam-pirenena. Ary izay mazava-dehibe ny hoe misy vovonana anankiray na vondrona anankiray hidiran'ireo mpanao asa tanana ahafahany mahafantatra an'izay. Satria maro ny mpanao asa tanana mety hoe te hanao an'izay, te hitady lalam-barotra any amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa tsy mahafantatra hoe inona ilay tena tokony ataony. Iverenantsika iny rehefa avy eo fa ndao ramatoa filoha lefitra somary hanome ohatra kely mihitsy. Raha ohatra zany izao hoe any amin'ny sehatry ny hoditra ohatra na any amin'ny sehatry ny totsika hoe rary ohatra, firenena aiza no tena efa miara-miasa amintsika raha mandray sehatra anankiray ianao dia inona ilay tena fepetra tena takian'izy ireo? Ny eo amin'ny hoditra aloha zany dia efa nisy ny fiara-miasa tamin'ny ino ma zany? Ny any amin'ny firenena arabo firenena arabo dia teo ihany koa ny any Afrique du Sud. Dia efa misy mihitsy ny efa matianina amin'io resaka fikirakirana ny hoditra io izay efa misehatra anatin'ny fanondranana ihany koa zareo. Efa mafehan'ilay fepetra izay. Ary raha ny amin'ny lafin'ny fanondranana manokana tsy sarotra ve ny manondrana ny asa tanana vita malagasy avy eto Madagasikara mankany ivelany raha ohatra hoe misy mpisehatra te hiditra amin'izay lafin'izay? Tsy sarotra le izy raha ohatra ka efa hay tsara ny fepetra sy ny lamina rehetra ahafahana manondrana. Mahasarotra azy angamba dia eo amin'ilay fifanarahana araky ny mpanondrana sy ny mpanafatra zany eo amin'ilay hoe fotoana satria misy lavitra ny andefasana azy dia mandra-pahatonga an'ilay tanàny eo amin'ny resaka ataoko hoe financement na trésorerie satria ny entanao zany lasa raha tsy tonga any amin'ilay toerana tsy afaka misy vola raisina dia any amin'ilay trésorerie an'ilay orinasa zany no somary mbola maharevo iaho tsy ny orinasa rehetra no mahafehy an'izay. Misy ny efa miara-miasa amin'ireo
ataoko hoe financier fa misy kosa mbola sy tafiditra anatin'izay zany mbola tokony ho jerena manokana ihany koa satria matahotra ny betsaka mimpanaraka hoe vao mandeha resaka banky sy ny karazany dia mety hoe eo ihany ilay tahotra zany mbola ho mila resena fandresen-dahatra hoe ahoana ny ahafahan'ny mpanao asa tanana miditra anatin'izay zavatra anankiray izay. Fa izay tokoa raha ohatra ka misy mpisehatra amina mpanao asa tanana, anisan'ny olana tenenin-dry zareo foana amin'ny resaka fitadiavana vola hoentina miasa. Amin'ambaranao teo hoe voaray an'ny mpanafatra ny entana amin'ny ankapobeny, izay vao misy ny paiement. Mialohan'izay anefa mila vola be ny fanaovana an'ilay asa sy ny sisa. Anisan'ny olana ho an'ny mpanao asa tanana izay fitadiavana ny vola hoentina miasa sy ampiasaina izay. Mety efa nisy ve karazana fifanarahana ohatra teo amin'ny ministera na ianareo vondrona tamina mpandrarana, tamina banky eto Madagasikara, afaka tonony ireny mpanao asa tanana ireny izay mazava ho azy hoe mivondrona ao aminareo? Anisan'ny tanjona kendrenay tokoa ny fiara-miasa amin'ireny mpamatsy vola ireny izay anatiny mihitsy izany izay amin'ny fitadiavana an'izay mba hanampiana an'ireo mpanao asa tanana ireo satria maro ny zavatra afaka hioarantsika amin'ny positiontsika amin'izao fotoana. Tokony ho lasa lavitra isika raha ohatra ka manaraka tsara an'izay rafitra izay. Andao ary iverenantsika raha matoa lefitra ny mahakasika an'ireo tena mpanao asa tanana. Any izao mety misy mpanao asa tanana eto izy vao tonga saina hoe asa tanana ary azo trandrahana kay ty asa ataoko ty, fa mety tsy mahafantatra akory izy hoe inona ny tokony ataony, aiza izy ny tokony hanantona raha ohatra ka te hiditra misehatra matianina kokoa sy sehatra mivelatra kokoa eo amin'ny setratrasam-pirenena amin'izay fanaovana asa tanana izay. Inona no mety azonareo eo anivon'ny antenimiran'ny asa tanana sy ny taozavatra eto amin'ny faritra Analamanga hanampiana ireny mpisehatra ireny? Ento izany izay dia manentana antsika mpanao asa tanana izay mbola tsy tafiditra anatin'ny vondrona mba hanantona ny antenimiran'ny asa tanana ao amin'ny Senam box 5G ao no ahafahanay manoro sy manome torohevitra anareo ny zavatra tokony ho atao raha te hanatsara kokoa bebe koa ny asantsika tsirairay avy anatin'ireo filiara izay voalazako teo aloha ireo ianareo, dia manatona aza misalasala manatona fa izay dia manome torohevitra maimaim-poana ary misy fivoriana isaky ny isam-bolana izay ataonay iantsonan'ireo mpanao asa tanana vaovao izay mbola tsy tafiditra anatiny. Eo ihany koa misy fivondronana mety hoe association zareo dia hiditra anatin'ilay fikambanana dia manentana anareo mba tsy hisalasala mihitsy satria ny fifanampiana izay be ny baso sy ny fitenena izay mitambatra vatsy izay misaraka fasika dia manentana antsika fa misy fampianarana, misy formation, misy fampitana hevitra ho an'izay fanontaniana rehetrarehetra tianareo manetikitika anareo mahakasika ny asa tanana sy fampivoarana an'izany dia aza misalasala mihitsy manantona anay tokoa. Inona ny fepetra fototra takena amin'ilay mpanao asa tanana? Mety hoe tsy maintsy efa deklareny amin'ny fanjakana ve izy sa ohatry ny ahoana sa afaka manantona daholo? Raha efa deklare izy dia vao maika moa tsara. Raha mbola tsy deklare izy aza matahotra mihitsy manantona satria misy fampianarana formalisation hoe amena anatin'ny herintaona ampianarina izy hoe ohatry ny ahoana ny ahafahanao miditra anatin'ny ara-dalàna. Anatin'ny herintaona izany omena anazy dia ao izay mampianatra azy hoe zao ny taratasy ilainao mba ahafahanao mitsangana ara-dalàna. Tsara ihany koa ny mampahafantatra anareo fa ny mahazo tombony kokoa ny orinasa mitsangana ara-dalàna arak'ireo tombontsoa izay nolazaiko teo aloha ireo hoe misy ny mety fandehanana any ivelany ohatra mampiranty amin'ny salon maneran-tany tsy ny olona tsy ara-dalàna mihitsy no tafiditra amin'ireny, izay ny condition zany fa kosa ireo efa manara-dalàna ary misy ny hoe misehatra anatin'ny 3 taona azy izay vao afaka mahazo an'ilay tombotsoa dia fampirisihana izany hoe midira anatin'ny fikambanana dia manaova ny ara-dalàna satria izay koa moa ny antom-pisiantsika hoe mampiakatra ny toe-karena malagasy ny fandraisantsika anjara amin'ny fanaovana ny fidirana anatin'ny ara-dalàna dia izay. Raha eto amin'ny faritra Analamanga manokana efa nisy
fanisana ve nataonareo na manana taremarika ve nareo eo anivon'ny antenimiran'ny asa tanana sy ny taozavatra mety any amin'ny firifiry ihany ny mpisehatra inona le sehatra ny asa tanana tena ataon'ny mpanao asa tanana eto amin'ny faritra Analamanga manokana. Efa misy moa ny karazana sondage na alefa dia eo am-panamontanan'le izy zay amin'izao fotoana afahana mamoaka an'izay atontan'izy fa inona le tena sehatra miroborobo raha sehatra ny asa tanana eto Analamanga manokana? Raha ny eto izao ny tena miroborobo ny eo amin'ny fibre végétale ny tena betsaka mpanao dia eo ihany koa ny eo amin'ny agroalimentaire. Raha ny amin'ny idirantsika tsirairay ireo sehatra ireo filière anankiroa ireo, raha ny fibre végétale manokana avy aiza ny tena fakana ny akora fototra? Nisy fotoana teo alohaloha teo nitaraina ny mpisehatra amin'ny resaka fibre végétale io ny amin'ny hoe saika lasan'ny orinasa lehibe avokoa ny akora fototra na le matière première hoy isika dia lasa le ambokambony tsy tena mahavaly ny fepetra sy ny kalitao takiana sisa no tonga ny amin'ilay mpisehatra madinidinika aty ambany. Raha sanatria diso ahako ny dia ahitsiny ramatoa folo lefitra eto ihany hoe inona no mahatonga an'izay olana any amin'ny resaka famatsiana izay reny ataontsika hoe mpisehatra goavana reny ihany koa ve tafiditra ao anatin'ny antenimiran'ny asa tanana sy ny taozavatra ary misy ve ataontsika hoe fifampiresahana amin'izy ireny manokana tompoko? Misy moa izany ireo efa goavana araka ny teninao zareo izany efa manana ny lalam-barotrany dia matetika misy ihany koa ireo vahiny izay tonga eto Madagasikara maka an'ilay akora fototra amin'ny maka anazy mbola matière première mbola tsy voahodina dia io koa izany le fivoizana hoe tokony apetraka any amin'ny tantsaha madinika mihitsy ny hoe ahoana ny resaka prix satria any koa ny olana goavana raha misy izao tonga ny avy any ivelany manome vidy lafolafo kokoa dia efa ameny zareo le izy. Anisan'ny ady hevitra napetraka izany hoe fametrahana ny centrale d'achat mba ahafahan'ireo mpanao asa tanana misitraka n'ilay matière première izay tsara kalitao dia efa misy moa izany amin'ny faritra vitsivitsy eto mbola tsy izy rehetra fa anatin'ny ezaka moa izany efa voapetraka izay centrale d'achat izay ohatra ny amin'ny faritra Itasy ohatr'izay. Ny eto Analamanga nisy fotoana efa nisy nipetraka ihany fa mila entanina foana izany le inona le olana any amin'ilay tantsaha amin'ny fanatonana an'ilay mpanao asa tanana mihitsy hitanareo hoe moramora kokoa ve sa sarosarotra kokoa ny fampidirana n'izay hoe fiaraha-miasa eo amin'ny tantsaha sy ny mpanao asa tanana izay? Inona no tena mety hoe ilay fifampitokisana ve no tsy tena misy loatra mahatonga an'ilay hoe fahasarotan'ny famatsiana indraindray sa ilay akora fototra mihitsy no tsy misy any fotony sa inona no tena olana mahatonga? Misy karazany roa izany ilay tsy fahafenoan'ny akora fototra eo ny izay tsy azontsika tsinitsinyavina ny resaka changement climatique izay miteraka ihany koa tsy fahampian'ny vokatra ankoatran'ilay hoe tonga ny avy any ivelany angadiny an'ilay vokatra olana anankiroa samihafa ireo nefa tsy azontsika tsinitsinyavina. Anisan'ny vahaolana napetraka izany ny fametrahana rafitra ohatrany hoe chaîne de valeur mihitsy atsofoka anatin'ilay vondrona mba ahafahana miaro an'izay zavatra misy izay dia anisan'ny hoe atsofoka anatin'ilay vondrona koa izany ny tantsaha izay mamokatra an'ilay akora fototra dia ametrahana fiaraha-miasa zareo mba ahafahana tsy mivoaka ilay akora izany fa mba voaaro anatin'ilay fanaovana ny asa tanana. Fa raha ny lalàna eto amintsika tsy mbola misy aloha ny lalàna mandrarana izay hoe fivarotana ny akora fototra na ilay matière première mivantana na hoe mitondra anazy mivantana makany ivelany izay raha misaotry ny asa tanana? Raha ny
misy karazany le izy aminatin'ny sehatry ny corps hygiène zao efa misy lalàna mihitsy mipetraka zay misy hoe protocole de Nagoya zay mandrara ny famoahana ny akora fototra zay afaka angalana gène zany hoe génétique an'akora anankiray zay tsy afaka mivoaka anatina faritra sy ny région anankiray après an'io protocole fametrahan'io protocole de Nagoya io fa ny any amin'ny setra rehetra akory misy an'izay fa zay zany tokony ho jerena ihany satria tena anisan'ny antom-piainan'ny mpanao asa tanana ilay izy mba hahatsara ny vokatra higarder an'ilay qualité. Fa indrindra ihany koa hoe lafolafo kokoa ny asa tanana rehefa efa voahodina izy no mivoaka izay indrindra miteraka valeur ajoutée ambony kokoa zany zay anisan'ny mampitombo ny arikarentsika sy mampitombo vola ampidirin'ny mpanao asa tanana indrindra eo koa misehatra ny asa anankiray zay mamelo raha sosialy ihany koa jerevantsika satria mpanao asa tanana iray mety mahatratra any amin'ny 100-200 ny mpiasa eo ambany fiadidiny izay ireny nefany tsy maintsy ataoko hoe raha hoanay manokana zao tsy afaka ny andry izy hoe vita ny asanao zay vao omena ny vola fa tena hoe vita ny asany dia omena ny karamany zay hoe mahavelona ny madinika zany ilay asa tena dia nefa zay zany tsy maintsy antsoroan'ny mpandraharaha zay tokony jeren'ny fanjakana ihany hoe matoa mijoro ny orinasa anankiray be da be ny zavatra iandraika entany sy antsoroany dia misy tokony mba hoe hanamavanana ohatra ny resaka ara-taratasy na fanaovana ny fanamorana ny fanaovana ny taratasy ahafahana mamoaka ny entana sy manondrana sy mivarotra na eto toerana ihany aza ny tokony ho jerena izay lafiny anankiray zay. Aiza ho aiza amin'ilay fanaovana taratasy no tena manano sarotra kely ny mpanao asa tanana amin'ny ankapobeny. Raha tsy teny aho hoe ohatra hoe ny makany États-Unis zao ohatra na makany amin'ny le firenena miteny anglisy ohatra anisan'ny sakana ho an'ny mpanao asa tanana ny izay langage zay misy be da be ny zavatra formulaire tsy maintsy fenoina dia ohatrany hoe vao mahita an'ilay formulaire zareo dia efa mihimotra nefa zavatra tsy sarotra ilay izy ka izay no ataoko hoe tokony hivondrona isika dia mifanampy satria efa anatin'ny fivondronana misy ny mahafehy an'izay zavatra izay afaka manampy an'ireo majinika izy ahafahany manamora an'izay échange zay. Eo amin'ny resaka administration indray any amin'ny ministère isan-tsokajiny tokony isy angambany hoy izany guichet unique mba ahafahana manamora an'ilay asa satria indraindray raha accepten'ny any amin'ny ministère anankiray ilay taratasinao ministère anankiray mandahy dia eo hitako hoe misy somary fanohitra ilay izy hoe maninona no ato mety nefa ny atao ministère hafa tsy mety zavatra izay zany tokony tsy hisy amiko mba ahafahana manamora ny fitadiavana ny famoahana ny entana sy ny fitadiavana tsirairay satria ny mpanao asa tanana sy ny orinasa miaina amin'ny vokatra vokariny izy fa tsy hoe manantena ny isam-bolana hoe tsy maintsy misy ny isam-bolana tsisy zay fa tsy maintsy zay zany miezaka isan'andro misy défi foana izay nefa tokony ho tsapany amin'ny fitony tompon'andraikitra sy fitondram-panjakana hoe ty orinasa ty io ny antom-pivelomany raha ohatra ka voasakana izy amin'ny asany io tsy afaka ny roborobo izy nefa ny firoborobony ireny mpanao asa tanana sy ny orinasa madinika ireny no miteraka ny économie eto amintsika sy mampivelona ny mpiarabelona sy izay voakasiky ny sady tena azo iadina be dia be amin'ny tsy fisinasa satria tena marina mihitsy zany tena mamorinasa betsaka izay tsy azo tsinotsiniavana araka ny teniko taminao to hoe orinasa anankiray mahatratratra any amin'ny 100 ny mpiasa voakasika zany na tsy hoe mpiasa fixe ary io na tsy voakasika mivantana mivantana
fa manomboka any amin'ilay mpamatsy mihitsy hatrany amin'ilay mpamatsy dia efa voakasika daholo hoe mahavita mahavelo tena ny fanaovana ny asa tanana. Ndao hiverenantsika indray ilay filière anankiray hoe tena miroborobo ihany koa eto Analamanga ny agroalimentaire hoy ianao teo, raha ny amin'ny lafin'ny vokatra manahoana ny fisian'ny vokatra sy ny ataontsika hoe fanodinana anazy ireny eto amintsika, inona ny olana tena sedrainy ny mpisehatra amin'io agroalimentaire io raha ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga fotsiny? Mahavelom-bolo aloha ny mahita ny tanora ankehitriny izay misehatra anatin'ny fanodinana ny resaka araka sakafo. Ny olana zany ny tsy fahampiany ny fitaovana amin'ny maha hoe artisanat azy dia mbola ataoko hoe fitaovana arkaika hozy ny fitenenana satria eo izy ihany no mitady fomba hoe fa izay aloha no mahatsara antsika ihany koa satria noho ilay tsy fisihana dia lasa nikaroka ny saina dia lasa nahavita namokatra zavatra mahafinaritra izay tsy araky ny eritreretin'ny sainao mihitsy ny hoe mahavita an'izao kay ny tanora eto Madagasikara. Dia tena porisihana izy ireny hoe satria eto Madagasikara tokoa hoe efa 80% 80% ny mponina efa tanora daholo dia tena manosika mihitsy izay hoe andao hanao zavatra satria be da be ny zavatra azo atao. Raha efa misy an'ilay fandaharana asa ny fitondram-panjakana iny any ministeran'ny indostria ny ODOF toa mamatsy ara-pitaovana ireny, efa nisy ataontsika hoe karazana fifanantonana ve ahafahana hoe mamanja olana izay ohatra sa efa ao anatiny tetikasa ihany koa izay fitadiavana ny vahaolana ho an'ireo mpisehatra izay? Anatin'ny tetikasa ny fitadiavana vahaolana mbola tsy tena tonga mipakatra any amin'ilay filière ny agroalimentaire amin'ny misehatra misy anay aloha le famatsiana an'izay fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana izay, fa manentana izany izay hoe mba atao mparitaka hatrany amin'ny fotony izany ilay information mba ahafahana misitraka satria be da be ireo mpanao asa tanana izay misehatra amin'izay agroalimentaire izay mila an'izay fanampiana izay. Raha hiresaka mikasika ny tsena indray tsika raha sehatry ny asa tanana andresahana dia ho zaraintsika roa mazava tsara ny tsena ato anatiny sy ny tsena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho resahantsika manokana rehefa avy eo. Raha amin'ny tsena eto anatiny manokana nareo ve mahita hoe efa manjifa ny vokatra ny asa tanana malagasy ny malagasy amin'ny ankapobeny sa tena hoe ireo vahiny sy mpizahatany no tena mampihodina sy mamelona ny mpanao asa tanana malagasy? Raha sehatra eto an-toerana efa manjifa ny malagasy fa mbola tsy ampy le izy satria eo koa ngambany hoe fa efa mividy ny malagasy lasa ambany mahatonga sakana ho an'zareo kanefa ry zareo te hividy an'ilay te hanjifa an'ilay vita malagasy. Dia eo ihany koa ny hoe eo amin'ilay vokatra vokarintsika izay mbola tsy betsaka dia lasa avo izany le vidin'ilay izy raha par rapport amin'ilay tokony ho izy dia lasa eo izany mbola mila lanjalanjaintsika tsara hoe ahoana ny ahafahantsika mampifandanja ilay vidim-bokatra sy ilay vokatra aseho. Tena misy fiantraikany amin'ny tsena eto anatiny ho an'ny mpanao asa tanana ve ny fitobahandreo entana avy any ivelany izay mitovitovy karazana amin'ny vokarintsika? Tena manimba ny tsena mihitsy hoy aho satria tena mora le avy any ivelany dia lasa mirona makany ny akamaroan'ny olona izay mpanjifa dia lasa mampikatso ilay famarotana ilay vokatra vita malagasy ilay izy. Izany hoe mety ho vahaolana ihany koa ny famerana ny fanjakana ny entana tena vahaolana mihitsy miditra eto amin'ny tsena anatiny. Raha hiresaka indray ary ny tsena iraisam-pirenena mbola azo trandrahana tsara ve ny sehatra iraisam-pirenena raha ho an'ny mpanao asa tanana malagasy? Tena azo trandrahana mihitsy fa misy an'ilay tena mbola malalaka ny tsena dia eo ihany koa ny tokony fahaizana mamantatra ilay tsena ny ivelany hoe
aiza no andehanana dia inona ny filan'io firenena io satria mety misy zao ohatra ny hoe mamokatra ianao dia andeha ho any amin'ilay firenena kanefa n'ilay zavatra hoentinao any tsy mifanaraka amin'ny filan'ny zareo dia misy an'izay fanadihadiana zay zany isaky ny firenena hoe raha andeha ho ary amin'ny firenena tahaka izao inona no filan'ny zareo sokajin'olona tahaka ny inona no manjifa an'ilay zavatra vokarintsika tahaka an'izao dia mila atao mifanena zany ireo tolotra sy tinady ireo mba ahafahana mamoaka ilay zavatra mba gagnant-gagnant zany entre les deux parties. Raha ho an'ny eo anivon'ny antenimiera ny asa tanana sy ny taozavatra eto amin'ny faritra Analamanga manokana efa misy ve izay karazana hoe tena étude mihitsy atao isam-pirenena izay ahafahana manampy an'ireo mpisehatra ao anatin'ny vondrona? Ia, misy mihitsy izay étude nataonay izay satria izahay izay tsy mitsahatra ny mandeha mivoaka ny ivelany mijery manao fanadihadiana manao prospection fitenenana hoe raha firenena ohatra ny Canada ohatra ny ahoana ny demande raha makany Europe ohatra ny ahoana ny demande makany Asie ohatra ny ahoana ny demande makatsy amin'ny Océan Indien ohatra ny ahoana ny demande makatsy Afrika ohatra ny ahoana efa manana an'izay données izay zany eo amin'ny antenimiera-ny asa tanana izay misy anay dia isaky ny isan-taona misy ny fivoahana dia efa misy formation izay atao hoe ho any Europe sika ohatran'izao ny filana amin'ny andro tahaka an'izao saison ohatra ny ahoana dia izao zany ny zavatra hoentina dia tena misy vokany tokoa ireny vokatra alefa ireny. Raha somary ifandray betsaka kokoa indray isika ny amin'ny fiaraha-miasan'ny antenimiera-ny asa tanana sy ny taozavatra amin'ny fitondram-panjakana foibe amin'ny ministera moa zany tena akaiky indrindra anareo manahoana ny fiaraha-miasany amin'ny lafin'ny teti-bola mety hoe misy fanampiana mivantana avy any fitondram-panjakana ve mankaty amin'ny antenimiera sa tena ireo mpisehatra ihany no manao izay mampiodina ny antenimiera inona ny mbola etaetanareo manokana mba ahafahana manatsara an'izay hoe fampiroboroboana ny sehatry ny asa tanana sy ny taozavatra izay ho any eto amin'ny faritra Analamanga. Ny ministera izay mahakasika anay mivantana moa dia ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana isaoranay manokana ny ministera izay misy ankehitriny satria misy ireo formation izay ampanaovina an'ireo tompon'andraikitry ny orinasa izay ampiakatra ny fahaiza-manao zany dia misy ihany koa ny fampiratiana ohatran'ny hoe tamin'ity Noël-ny mpanao asa tanana ity sy ny teo aloha izay nisy ny foire-ny fizahantany tsenaben'ny fizahantany izay anisany azahoana tombotsoa ny fampiratiana sy fivarotana an'ireo asa tanana izay vita malagasy izay mitety faritra mitety fizahantany any moa satria à partir an'ireny asa ireny no ahafahana mitety hoe vita avy any Madagasikara ny asa tanana tahaka izao. Ndao hiverena kely amin'izay raha satria efa maraparana ny fiarahana ihany koa isika ny hetsika ny oelin'ny mpanao asa tanana izay natao nandritra ny 3 andro teo tetsy amin'ny Kianjabary Mahamasina nanahoana ny fahitanareo an'izay hetsika izay tafapakany amin'ny malagasy ve amin'ny ankapobeny ny tiana nampitaina tao amin'ny hetsika ireo mpanao asa tanana sy mpisehatra ihany koa nahita tombotsoa ve tao anatin'ny hetsika izay natao teo? Isaorana ny mpitsidika izay tonga nandray anjara nandritra ny noelin'ny mpanao asa tanana iny tao moa ny misy ny stand fitopolo nandraisan'ireo filière 11 filière izay nafahan'zareo nampiseho sy nampiranty ny vokatra dia nisy ny mpitsidika izay nandray anjara nanao fanomezana amin'ny Noely dia tena mahazatra tokoa iny hoe tady fanomezana dia angasitrahana misy akanjo tsara tarehy be tao nisy ihany koa ny poketra ny kiraro nisy ny fanaovana ny fahamanjana hoy-tsika ny fanaovana soin sy ny firavaka dia mahafinaritra fa mankasitraka anareo rehetra izay tonga nandritra ny Noely ny mpanao asa tanana iny. Nisy conférence ihany koa natao tao anatin'ny Noely ny mpanao asa tanana iny inona ireo tena hoe teboka goavana ny fampizarana tamin'ireo mpisehatra sy mpanao asa tanana tao anatin'izay? Ia, anisan'ny teboka goavana moa zany ny fampiroboroboana ny asa tanana sy ny anjara toerany asa tanana malagasy izay zany nisy ny hoe ny famahana ny olana izay misy ankehitriny amin'ny resaka
akora fototra sy ny fitadiavana lalam-barotra sy ny fiarah-miasa amin'ireo mpamatsy vola hoe ahoana ny ahafahana mampiroborobo satria ny asa tanana dia anisan'ny tafiditra anatin'ny filazana zany mety hoe fanohitra voalohany tafiditra anatin'le priorité zany lara-pahamehana tafiditra anatin'ny lara-pahamehana izay fampirobona ny toekarena. Mamarana ny fiarahana ary isika amin'ity alina ity ramatoa filoha-lefitra mety hoe misy antso ve manokana tianareo ampitaina ho anareo mpisehatra eo amin'ny asa tanana sy ny taozavatra andeha ataontsika miantefa makany amin'ny fitondram-panjakana foibe aloha ny afatritsika voalohany. Ny afatra zany ho an'ny fitondram-panjakana dia ny hijerena akaiky ny mpanao asa tanana malagasy satria mitondra avy ny voninahim-pirenena sy ny ekonomia sy ny sosialy indrindraindrindra anatin'ny lara-pahamehana ny hoe sosialim-bahoaka dia tena mipaka hatrany amin'ny sosialy mihitsy ny fanaovan'ny asa tanana satria ireo majinika mihitsy ny tena voakasiky ny izahay mpanao asa tanana mivondrona mampiakatra ny toe-karena. Raha ohatra kosa indray hoe ny afatra mankany amin'ireo mpisehatra amin'ny ankapobeny amin'ny asa tanana. Hoantsika mpisehatra ny mpanao asa tanana indray dia miantso mba hitana hatrany ny kalitao sy anaty tsara hatrany ny asantsika satria isika no fitaratry ny asantsika no fitaratry ny zavatra ataontsika sy ny fampiroboroboana ny isika aloha dia fampiroboroboana ny manodidina sy ny firenentsika dia mirary soa tratra noely sy ny krismasy ary ny taom-baovao ny tenako sy ny mpikambana anatin'ny semana lamanga makasitraka tompoko. Ary ny afatra farany ho an'ireo mpanjifa ny malagasy amin'ny ankapobeny kosa indray mikasika an'izay hoe asa tanana malagasy zay. Ia, ho antsika mpanjifa dia manainga mavesatra antsika foana andray anjara sy anjifa ny vita malagasy ny asa tanana malagasy satria ireny no antony mampisy ny mpanao asa tanana sy mampitombo ny arikarentsika izay raha araka ny hoe mahantra foana ny firenena malagasy za miteny fa tsy mahantra ny firenena malagasy fa isika no mila manova ny toe-tsaina mampiakatra an'izay arentsika izay sy mampisongadina ny arena malagasy avy amin'ny asa tanana. Fa tena afaka mifaninana amin'ireo entana avy any ivelany ve ny asa tanana malagasy raha fahitanao azy na ny amin'ny lafin'ny kalitao zany ny lafin'ny famaliana ny filana amin'ny ankapobeny raha ianao manokana no mijery. Ataoko hoe mihoatra lavitra arany satria reny asa vokarina any amin'ny firenena lehibe reny dia saika avy eto amintsika daholo no natao fa misy ny fanovana kely fotsiny dia le marika moa zany ka raha ohatra hoe ny marika no vidiana lafo nefa isika no tompon'ilay asa maninona moa tsy isika no manokatra ny marika ho antsika sy ny label ho antsika mba ahafahantsika mampitovy an'ilay lanja. Mifarana ny fiarahantsika tamin'ity alina ity tompoko ankasitrahany ianareo avy eo anivo ny anteny ny asa tanana sy ny taozavatra eto amin'ny faritra Analamanga namaly ny fanasanay tato anatin'ny fandaharana aleo resahana anao sehatra tamin'izao alina izao. Mankasitraka manao dia mankasitraka antsika mpijery ihany koa dia mirary soa indrindra. Niezahana nentina tato anatin'ny fandaharana indrony sesy teto amin'ny fandaharana moa tato anatin'ny aleo resahana anao sehatra ry zareo eo amin'ny mpanao asa tanana nahoana satria dia ao anatin'ny akatoky ny fety isika amin'izao fotoan'izao ny noely sy ny faran'ny taona ary matetika rehefa amin'ireo fotoan'ireo dia efa tafapakany amin'ny malagasy ilay hoe mifanolotra fanomezana fotoana tena afaka mampiroborobo ny sehatry ny asa tanana amin'ny ankapobeny antenena fa tafapaka tany antsika rehetra izay mpanaraka ny fandaharana aleo resahana anao sehatra ny tiana nampitaina tao anatin'izay fandaharana indrony sesy izay
dia mametraka ny veloma mandrapitafy indray izahay ho amin'ny manaraka azadinoina fa azonareo atao no mamerina mijery an'ity fandaharan'ity ao anatin'ny page Facebook Record Madagascar ho antsika izay mpanao asa tanana ka mety hoe nisy nahalianantsika na ny fidirana ny amin'ny sehatry ny manara-drafitra sy ny ara-dalàna eo amin'izay fanaovana asa tanana izay na ny fidirana makany amin'ny sehatra tsena iraisam-pirenena izay nambarantsika tato anatin'ny fandaharana ihany koa mazava ho azy moa fa misokatra foana ry zareo anivon'ny anteny mirany asa tanana sy ny taozavatra eto amin'ny faritra Analamanga amin'ny famalinana izay fanontaniana sy etaetany rehetra eo amin'izay ampisehatra izay satria nambarantsika tato anatin'ny fandaharana koa fa anisan'ny sehatra afaka mampiroborobo ny sehatry ny toe-karena amin'ny ankapobeny sy ny sosialy ihany koa izay asa tanana izay dia izay no antony nanomezana tombony any zareo mpisehatra tao anatin'izay fandaharana indro ny sesy izay misokatra amin'ny rehetra ny fandaharana na ny lafiny politika na lafiny sosialy sy ny toe-karena na fanatanjahantena ihany koa aza misalasala manatona ny Record Madagascar manontany ny andindininy sy ny atsipiriany izay dia mametraka ny veloma mandrapitafy izahay ho amin'ny manaraka indray mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra ihany koa veloma tompoko.